fa mbola nanamafy izay fanentanana ny amin'ny fanajana ireo fepetra fiarovana rehetra ihany koa ny ministry ny mponina Michel Bavy Angélicandro andra anjara fanampiana teny amin'ny boriboritany fahenina raha ny vavaona angon'ny Zakasay Andrianarso mamravoavso. Ny ministera mponina no misahana ny fanisambahoaka tao amin'ny boriboritany fahenina. Hita nandritra izany ireo tokantrano marefo tokony azo ny sosialim-bahoaka nosantarina vetrany ny fitsinjarana izany. Tsy mikelisoka ny fitondram-panjakana izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina magnano izay tokony ho tombotsoa ambony ho an'ny vahoaka tsy agnavagna moa zany. Maromaro moa zany ny fanampiana tonga eto agnatin'izany misy vary, misy menaka, misy ronono, voamaina sy ny sisa ka tokantrano misy amin'ny 2500 no isitrika an'izay zavatra zay. Nandritra izao fitsinjarana ny sosialim-bahoaka izao no nitondrany ny ministra ny fanentanana ny mponina ny tokony anamafisana ny fiarovan-tena hialana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Magnentana antsika jiaby mba hanohy ny fitandrema sy fitandromana ny fahasalamantsika satria egny araiky fô ka samy mitondra antsika jiaby mba hagnaka ny fepetra apetraka ny fitondram-panjakana. Ho an'ny sosialim-bahoaka efa maty paika lamina tsy tokony hisy intsony ny savorovoro. Aza manaiky to amin'ny olona mifanakorotanana satria ireo olona manakorotana ireo dia efa nazo andretsosika fa menina kamarony me tsara le fizarana ary me le olona tokony sitraka no azo amin'izao fotoana izao. Raha misy anefa ny mahita olana amin'izay azo atao ihany koa ny manao fitarainana. Ohatra zany ireo carnet vaovao ireo tsy manana carnet nefa tena sahirana dia isy réclamation atao any amin'ny fokontany dia misy andihany manaraka indray izay mbola dinihan'ny CRCO miaraka amin'ny ministera sy ny équipe-ny député sy ny arrondissement sy ny district hijery an'izany dia ho zarainao arina. Ankoatry ny fanaraha-maso iandreketan'ny ministera mponina dia mifanometanana amin'ny fitsinjarana ny sosialim-bahoaka ny eo anivon'ny faritra Analamanga sy ny association Fity.